Zavatra vitsy kely vitsivitsy sisa zany dia ho tapitra ny korontsika androany. Tandremo, fampitandremana ngezabe mihitsy no atao zany. Tandremo fa tsy misy zany impératif amin'ny négation zany. Amin'ny teny frantsay, amin'ny teny malagasy misy ohatra hoe aza mitabataba. Fa négation impératif zany tsy maintsy mihitsy fa rehefa te hanao an'izany ianao zany dia mampiasa ny lo plus ictol na al plus ictol. Ny lo sy ny al dia samy manambara négation daholo. Ka raha vao ny lo plus ictol na al plus ictol, ity anankiray ity moa zany dia en général dia adika futur. Futur izy ity. Fa ity zany ny tena manana hevitra impératif. Impératif négatif. Négation amin'ny impératif zany. Dia fa tsy impératif no apetraka ato fa ictol. Ictol. Ictol zany no miaraka amin'ny lo sy ny al dia manome ny valeur ny impératif amin'ny négation ny impératif. Ohatra zao misy ohatra nomeny ato, ohatra hoy izy hoe lo tirtsach. Lo tirtsach. Ao amin'ny didy folo misy an'io, didy folo Deutéronomie toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo hoe aza mamono olona. Lo tirtsach. Hoe impératif ihany, azafady, ictol ihany no ampiasaina miaraka amin'ny lo. Ohatran'izay koa ny teny hoe aza matahotra, miverina imbetsaka ao amin'ny testamenta taloha zany teny zany, amin'ny baiboly ray manontolo mihitsy. Al, tira, auto. Aza matahotra azy. Auto efa hitantsika tamin'ny lasa teo zany. Al, tira, auto. Aza matahotra nini ianao. Al, tira, aza matahotra. Zay zany fomba azahoana ny impératif, négation ny impératif, lo sy ny al, lo plus ictol na al plus ictol dia vita ny impératif. Dia matetika dia adika amin'ny futur ny frantsay sy ny anglisy no mandihy amin'ny futur fa ny antsika moa toa aza mamono olona. Fa tsy atao hoe aza hamono olona fa aza mamono olona. Misy ihany koa particule kely zany interjection manko ity zany raha ny tena marina, le hoe na. Hoe na zany dia manambara fiangaviana izy io. Manambara fiangaviana izy io. Ohatra zao izy hoe shall na. Miaraka amin'ny impératif izy zany. Zavatra miaraka amin'ny impératif izy ity zany matetika ny na dia rehefa miaraka amin'ny impératif le izy dia manambara fiangaviana. Shall na. Shall na. Dikan'izay zany zao dia hoe mangataka re. Shall mangataka, to ask, demander. Avy amin'ity verbe shall ity no aviany hoe sheol. Sheol, dikany hoe sheol dia zavatra mangataka foana tsy mety voky. Mangataka, mangataka, mangataka. Mangataka ino? Mangataka fanahin'olona zany ankao aminy. Sheol. Izay no dikany hoe sheol, mangataka. Ka ny shall dia miangavy na mangataka. Eto zany izy zao shall na. Mamangataka re, mamiangavy re tompoko. Zay zany dikany. Shall na. Misy ohatra omeny koa ato. Alna tashu et devar hatoeva hazota. Izy aza manao an'izany zavatra izany fahavetavetana izany. Alna aza manao. Izay ndray zany ny lesona androany mikasika ny impératif dia reto misy devoir be dia be efa misy anankiray koa tary aloha raha tsy diso dia izao zany tsika dia hijery indray ny préposition avec suffixe dia ny et sy ny et. Ny et dia
particule kely izy io zany izay mampiditra ny objet ny verbe. Efa hitantsika ity fa miverimberina tamin'ny zavatra nataontsika tany aloha le izy. Ny être dia particule zay mi-introduire ny objet na verbe. Rehefa misy an'io zany dia tadidio zany fa objet direct. Raha ohatra verbe misy être dia misy ny manaraka azy dia objet direct. Ny être ihany koa zany dia azo atao préposition ihany koa izy zany, izay midika hoe avec. Préposition zany midika hoe avec na miaraka zany. Misy exemple nomeny ao: Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Dikan'io zany zao dia rehefa jerevinareo tsara le izy, Bereshit bara le verbe, Elohim ny sujet, dia ny et no manambara ny le particule zay manambara fa ny manaraka azy io zany dia complément d'objet direct, et Hashamayim, dia mivery vet haaretz. Andriamanitra zany nanao ino ny zavatra noharian'Andriamanitra? Ny tany, ny lanitra sy ny tany. Dia ohatran'izay koa ny exemple faharoa, Genesis 17:4. Hine beriti itach. Dikan'izay zany iny hine dia hoe indro, voici, behold amin'ny teny anglisy. Indro, beriti, berit fanekena miafara amin'ny izy possessif première personne masculin. Indro ny fanekeko, ny itach zany dia le et fa eto izy efa miaraka amin'ny suffixe itach, miaraka aminao, ny dikan'izany zay. Ny tena zava-dehibe amintsika zany zao dia ny mahafantatra fa izy io zany tsy voatery mandeha irery fa miaraka amina suffixe. Mitovy amin'ilay nojerevantsika tamin'ny heriny ihany koa, misy préposition anankiray avec suffixe, ty ihany koa zany préposition avec suffixe faharoa. Ka tsy dia misy inona firy moa zany no atao amin'ity fa dia mianatra, tsy mila atao tsy anjery koa azy ity, araka ny efa niteneniko taminareo dia misy fomba, misy teknika izay ahafahana mahay an'ity tsy atao tsy anjery. Ohatrany hoe i zao dia manambara première personne foana zany, ha zany manambara première personne masculin, ny h féminin, o na a dia troisième personne, ny no mazava ho azy, no amin'ny frantsay no tadidio, ny hem sy ny hen, ama sy ny anna, dia ireo zany no ny terminaison ny suffixen'izany. Dia ato indray tsika zany vao mahita azy feno miaraka amin'ny suffixe izy zao: oti, oteha, oto, ota, otanu, etehem, etehen, otam, otan. Dia ohatran'izay koa ny et fa midika hoe avec, fa eto moa izy zany zao complément d'objet direct. Ny dikan'ity oti zao dia hoe miaraka amiko, avec moi. Oteha, miaraka aminao. Otah, miaraka aminao, sy ny sisa sy ny sisa. Ny ity indray zany dia avec ny dikany, zany complément zay midika hoe avec, miaraka amiko sy ny sisa sy ny sisa. Midika mety izy zany complément d'objet direct. Diso le fanazavako teo, tsy miaraka ity fa zany fa hoe ohatra hoe mihinana, ina le zany e, ahoana ny hazavana an'izany complément d'objet direct. Ohatra hoe mihaino ny vahoaka ohatra. Shama et
amina zany izy am'izay fotoan'izay fa mety tsy voatery ho vahoaka le izy fa tonga de ohatra hoe miaraka amiko miaino ahy ohatra oty ianao miaino ahy ianao miaino anay dia otano no ampiasaina ianao miaino anareo na miaino azy ireo dia mampiasa ny oterem zany hoe tsy misy objet direct ntsony zany ao aoriany le et fa le et mihitsy no manambara n'lay objet direct zany na hoe zaho na ianao na isika na tsy ny sisa fa le eto zany le et etony hoe miasa ho préposition avec de miaraka amiko miaraka aminao miaraka amitsika sy ny sisa no heviny izay indray zany no tena zava-dehibe androany fa dia ataovy ny exercice rehetrarehetra dia mifankahitatsika amin'ny herinandro manaraka ary dia vakio sahady ny lesona fahafiry moa zany fahafito ambin'ny folo androany ny lesona fahavalo ambin'ny folo ao amin'ny pejy fahafiry izy ty ao amin'ny pejy faharoa amin'ny fitopolo zany de anao ny resaka récit sy ny vaictole tsika zany amin'ny herinandro ambony dia misaotra anareo naharitra ny anao hatramin'ny farany de tadio foana ny mametraka ny fanontaniana ao amin'ilay page Facebook dia hovaliako le izy dia mirary soa amin'ny fianarana azo fahasalamana amin'ny fanohizana ny fianarana ary mino afa ho vitantsika aingana ity lesona ity raha izao no mito satria isan-kerinandro tsika zany dia mahavita lesona anankiray ny devoir tompoko dia tsy maintsy atao tsy maintsy atao satria am'ireny no ivoan'ny examen ary tadidio fa vao tonga zany amin'ny mois de septembre amin'ny fidirantsika zany de tonga de tsy misy totoafo amin'io zany fa araka ny fijeriko azy fa tonga dia anao révision tsika tonga de examen ka ny vocabulaire sy ny devoir rehetrarehetra dia atao mba ahafahanao mahazonao tsara velomo